Eo amin'ny tontolo ara-pinoana noentsika amaranana indray ny fampalam-baovao amin'izao alina izao mbola ao anatin'ny fankalazana tanteraka ny faharoapolo taona ny orenany moa ny antoko-piro anivon'ny FGKM Ambohidately dia ny chorale La Voix de l'Archange izany araka ny teny filamatra izay efa napetraka izy ireo mofo dia ny hoe hitory sy hampihely ny filazantsara ho an'ny olona rehetra dia izay no isany entina hanamariana tokoa ary ny hetsika ho ataon'izy ireo ao anatin'ity fankalazana faharoapolo taona ity hitory eny rehetra eny ho arahantsika ny anjinjiny hoentiny Dina Rakoto. Mitohy ny fankalazana ny faharoapolo taona ny chorale La Voix de l'Archange efa vonona ry zareo amin'ny antsakiry izay anana nampiavaka azy tokoa. Nezana mihitsy mba nofantenana ireo hira malagasy ary malagasy ny mpamorona malagasy no nantonony zany na ny feony dia ny mpandrindra ihany koa n'le feo ka dia misy bagasy eo nefa misy tsy bagasy ihany koa fa tena karazany hira malagasy zay zany no mampiavaka n'ity hetsika anankiray izay ataon'ny La Voix de l'Archange ity. Antsakiry izay marina etona fa tsisy ny vidim-pidirana satria asa fitoriana no atao izay anasana antsika mangetaheta fiainam-panahy sy fanavaozana ny fanoloran-tena. Ao amin'ny ivitoeran'ny kolontsaina malagasy ao Antsahavola no atao amin'ny sabotsy 12 avril amin'ny 3 ora tolakandro. Misy toro anankiray trano Volombatolalaka dia ao amin'ny rihana faharoa izy ivitoeran'ny kolontsaina malagasy misy soratra koa amin'ilay trano hoe Toro Sahavola. Tao anatin'ny fanadadiana iny tokoa no anakatonana ny fampalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao tanteraka nanjo izany hatramin'ny farany aza tonoina ary zany manaraka ny fandarana resabe aorianany izao fampalalam-baovao izao araka ny efa nambalana Andriamatoa David Saona teo dia isy ny famelabelaran-kevitra misimisy kokoa mahakasika indrindra ny prime ministre vaovao izay nitendrena tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity manasanao hatrany ary tsy saraka ny fahitalavitry ma TV metraka ny velomany mandra-piona manaraka indray.